espasy Nambintsoa toeram-pilanonana miorina etsy Daladamaty manana ny lazany amin'ny fampiatranona sy fanatotosana lanonana toy ny mariage, baptême, février amin'ireo lanonana samihafa toy ny réveillon, fetin'ny fakaty sy ny hafa rehetra. Ary dia tsy omena amin'ny tanin'izy rehetra izay ihany koa ny lanonana atolotra ho anao ho an'ity faraparan'ny volana aprily ity. Al ny taom-baovao malagasy zoma 4 aprily 2024 manomboka amin'ny 7 ora alina. Ny ady vorofidy sosina sy ny espasy Nambintsoa Daladamaty ary no manasantsika hiarahana korana sy lanona ary fampiarahaba noho ny fahatrarana ny taona. Zoma 4 aprily izao ary lanonana fiaraha-misakafo sy mikorana ao amin'ny espasy Nambintsoa Daladamaty. Ali ny taom-baovao malagasy anehoana ny maha-malagasy fa indrindra anasongadinana ny sakafo, ny dia, ny hira, ny taovolo ary ny fitafy malagasy. Anatrehanao sy hafantaranao izany hoe fomba malagasy izany. Ny tatao mba amin'ny fihinanana, ny vary amindronono tondra an-tantely, ankafizinao ny anipitilo. Iantoka ny dihin-drazana tena malagasy satria dia azo antoka tokoa raha ny halafatsy ny ambiance amin'ny fiarahana amin'ny Nambintsy orchestra sy ny VAM na ny vondron'ny artista mandala ny maha-malagasy anafana ny lanonana. Parkina eto amin'ny espasy Nambintsoa dia malalaka ary azo antoka ny fiambenana ireo fiara. Tsy atao sakana ho an'ny fianakaviana mamonjy lanonana eto amin'ny espasy Nambintsoa ihany koa ny fitondrana zaza efa misy mantsy ny hevitra manokana miaraka amin'ny nenenina ametrahana azy ireny. Zanaka malagasy sahay mandala ny fihavanana any raha manana tsy azonao sarahane. Eto amin'ny espasy Nambintsoa Daladamaty ary ny taom-baovao malagasy zoma 4 aprily 2024 manomboka amin'ny 7 ora alina. Ho afanain'ireo vondron'ny artista mandala ny maha-malagasy sy ny Nambintsy orchestra. Ho an'ny filan-kevitra sy ny famandriana ny toerana dia afaka miantso ny laran'ny telefônina 034 04 538 78 na ny 034 01 576 83.